Iresaka momba ny hetsika taon'ny Gasy amin'ny 5 septambra zany androany. Io hetsika io amiko de tena manana ny rariny tanteraka. Manana ny rariny tanteraka ary tsy mihetsika raha no tsy manana ny rariny. Satria amin'izao taonjato iainantsika izao, taonjato faha 120 de mbola tsy manana jiro firenena. Tsy manana jiro, tsisy rano fisotro, tapatapaka. De ninona fanazavana ataon'ny Andry Rajoelina, ninona ava misy panneau solaire reny misy azao. On s'en fout, tsisy raha inany zany tsony. 40 taona izy teo de balahoasy foana mampiresaka. Ka le izy tsy resaka hoe aingitraingitra, hoe électricité aingitraingitra, fa droit amin'ny maha-olombelona amin'izao taona ina mo zany 2020 zao de tena tokony ny anana jiro sy rano sotro madio. Ampiesina foana ve ilaza fa tsy tanareo masonareo mitampona tsy mahita fandrosoana fotodrafitrasa. De raha tsy ankizy any amin'ny ina moa zany any amin'ny maternelle ve de mbola azo ny Rajoelina ampiasonina fa misy fandrosoana Madagascar. Tsy haiko reo mpinono vodin'ny Rajoelina reo na fananindra lahatôly izy. Zalahy no manampina amin'ny maso fa tsy ny olona no lazainy fa mitampy maso tsy mahita ny ezaka atao. Ezaka, on s'en fout ny ezaka. Na tsy mahatora andreo manala izy, on s'en fout. Ny tadiavo ny Gasy ilainy Gasy de ny résultat. Matetika raha vao misy zany fidina an-dalabe zany tsy maintsy misy foana fanararotana. Ary ny zavatra misy arany de alohan'ny fampitongavana le 25 de zavatra hafa mivoizina hoe andoro-tranon'olona ohatr'izany. De tsika hoe mieritreritra raha sanatria misy tranony mpitondra fanjakana anankiray may manam-paharoana kory de tsy zava-doza ny tranga eto Madagasikara. Fa za manokana hoe de tsisy ohatran'ny resaka de tsisy ohatran'ny hoe fandefitra razo andefarina anatin'ilay fa zany fidina an-dalabe fanaporitana zany am'izao tsy miendrika zany tsy Malagasy. Zatra teneko ane de zao na oviana na izany gouverneur ty tsy maintsy aly eto amin'ity toerana ty fa ny antanjoko ary mino fa tokony mba ohatran'izay koa ny olona rehetra de hoe rehefa mba mialo amin'ny toerantsika de mba misy zavatra vitantsika tamin'ny firenena. Karaha ny mpitondra ny fandimby miala eo mpitondra na oela na haingana fa ny zavatra nataony sy asa zay volam-panjakana sy volan'izay atao hoe investisseur hita petraka foana ny firenena Malagasy. Iza ny mpanakorotana, ny mpanataka sany voatataka, ny mpanodana sany ho andinana, ny mpandrapaka sany tsy mihinana, ny mpisambotra sany samborina, ny mpilelaka sany mpitolona, ny tsy manana sany mpangorona, ny mpanondrana sany mpitazana, ny trotraka sany mpitavana, ny mpangalatra sany angalarana, ny mpisopatra sany soparana, ny mpandrangitra sany rangitana, ny mpandrorotra sany irohitana, ny mpaniraka sany hoandrana, ny mpanatrika sany pibahana, ny mpamotika sany mpamboly, ny mpanetsika sany matory, ny mpanangana sany ny mpandrava, ny mpanafina sany mpisava, ny mpitrosa sany ampitrosaina, ny mpitsara sa izay ambakaina, ny mpitondra sa izay mitaraina. Sy ny 13 septambra 2020. Makasitraka amin'izay antsa iza marina mmpanakorotany atao amintsika ao anatin'izay. Raha isika aloha ny antso tafiditra rany miarabanao. Tompoko. Eny tompoko. Ja madame Fensoa avaty Anosy. Eny tompoko miaraba madame Fensoa avany Anosy. So namana. Eny tompoko. Matahotra mafy antsika ho areo fanjakana ireo. Isika izay andeha hitaka am-pilaminana. Ny zotsika. Zo fototra dia ny jiro sy ny rano. Mahagaga nefa ny ao Analakely eo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo zao. Manao fitakiana hoe aza manelingelina amin'ny fivarotanay. Miaraka amin'ny banderole ngeza be. Mijanona eo ampovoana arabe. Manelingelina fifamoivoizana izy eo manelingelina ny hafa izy eo fa tsy misy mihitsy ny mpitandro filaminana. Nefa inoko maromarina zao fa raha vao mirotsaka eo tsika amin'ny lakamisy
avy le rony miaraka amin'ny angady sy ny arona mily atsika ono mivarotra moron-dalana ve aradrarina sa tsy aradrarina lalana atao an'ny fiara ny trottoir atao an'ny mpandeha ary mivarotra any anaty tsena ny tokony mivarotra vohitsakitsaka ny zoantsika mpandeha eny amin'ny arabe tondra tomobile vohitsakitsaka ny zoantsika eny amin'ny trottoir sady dia mijaly mafy tsika amin'ny afitsika ry zareo reo dikan'izay zareo ny izany manitsakitsaka atsika tsy rariny fa dia manentana atsika andao hitaky ny zoantsika amin'ny rariny amin'ny pahendrena satria sika dia endry fa tsy adala ary mpitandro filaminana aoka anao ny asany satria mitandro filaminana ny asany fa tsy misambosambotr'olona tsy aradrariny ary tsy mamonomono olona tsy aradrariny mankasitraka anao ihany koa nitondra n'izay fanehon-kevitra ao izay ny zavatra nisan'ny mahalasa saina resika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra soamatsara ianao afaka miteny somary tapahako ny antsonao raha ohatra mbola tsy tapa-kevitra ny resaka moa ianao mahakasika ny toedra raha misy eto amin'ny firenena mihitsy no mahalasa saina satria tahaka izao ilay endrika raha ny mpitandro ny filaminana natao hitandro an'ilay filaminana zany dia mipetraka ny olana hoe lasa mpanenjika ireo mitaraina sy ireo mangataka zany hoe inona zany ny tena nraikitry ny mpitandro ny filaminana mariny eto Madagasikara an'ilay izy no mipetraka izany manome baiko ary ho an'izay nanome baiko fantatrareo ve hoe inona no antom-pisianareo eo amin'ny toerana io iaroniza mitandro ny filaminana ahoana ny atao isin'ny filaminana zay anele fototra ahoana no atao ahitana n'ilay filaminana milamina ve ny vahoaka anaty fandripahalemana dia mipetraka ianareo mijory ianareo miasa ianareo fa taro ihany koa hoe inona no nahatonga an'ireo vahoaka ireo midina teny an-dalambe inona le fitakiana nahita tsika teny bidon mavo dia nahita ihany koa tsika teny jirona koa le jiro mandeha amin'ny herinaratra sady mandeha amin'ny herin'ny masoandro moa reny zany hitantsika teny ny dikan'izay ane dia ny hoe tsy ampy ilay herinaratra tsy ampy ilay rano fisotro madio dia inona ao anatin'izany ara zany le diso inona ao anatin'izay le fanakorontanana raha izany zany ny zoina dia ny hoe mikorotana daholo ny tokantranony vahoaka malagasy satria tsy misy jiro tsy misy rano ary marina zay ka rehefa asehon'ny vahoaka aminareo amin'ny fitaratra hoe izao ane le akon'ilay fitondranareo aty amin'ny fiainanay dia tezitra ve ianareo dia anopa ve ianareo sao dia mba tsy rariny raha ho asehoanay vahoaka malagasy aminareo ane hoe tsy mandeha amin'izay loany ene ny herinaratra ny fahatapahan'ny herinaratra any amin'ny toerana misy anay tokony ho tezitra ve ianareo azafady raha manatsaina sy manam-panahy ianareo dia mitady vahaolana fa raha ohatra ianareo anao amboletra ny mpitandro ny filaminana isitona banderole an'ny mpitaraina sy mpaneo hevitra dikan'izay ane tsy misy ny demokrasia hitandro ny filaminana nareo sa isitona banderole hitandro ny filaminana nareo sa anao herim-pamoretana ho an'ny mpiray tany-drazana hitandro ny filaminana ianareo sa hidaroka ny mpiray tany-drazana miaraka aminareo zany hoe ny vahoaka malagasy zany tsy vitany efa voadaroka amin'ny fandoavam-bola fa mbola voadaroka ihany koa ara-batana iny mikanjan'ny fanehoan-kevitra ihany koa dia mipetraka eto hoe eto Madagasikara zany tsy misy sehatra hitenenana any anaty Facebook ny olona no miteny any anaty Facebook ny olona no maneho hevitra any anaty Facebook ny olona no midradradradra ny maharary azy fa ankilan'izay ihany koa any anaty Facebook ihany koa ny mpitondra fanjakana
no mamaspasika sy mametrapetraka hoe androso Madagasikara. Dia noresahantsika teo 13 taona nandangana tao anatin'ny tetezamita tany amin'ny faharoa ambin'ny folo tany amin'ny taona 12 teny avoloa no nitenenan'ny mpitondra fanjakana zay tsy hafa so ihany isaoran'Andriamanitra lehibe tsy hafa fa izy ihany no niteny azy ilay nitondra amin'izao fotoana izao no nitenen'io 12 volana 12 sy 12 io ndresaka mahakasika an'izay hoe na dia apahefa amin'ny fotsiny ara 50 mégawatt dia izahantsika ary fanampy zany fa vitako dia fanontaniana mipetraka vita sa tsy vita natao sa tsy natao rehefa tsy vita inona ny antony tsy nahavitana azy dia ty nresaka indray alohan'ny 12 sy 12 tao anatin'ny taona 12 sy 12 moa zany tany amin'ny volana novambra izy iny raha tsy diso nresahana mbola nresaka mahakasika an'ity herinaratra ity dia nresahana indray tamin'izany no hoe 400 mégawatt anatin'ny 5 taona mo 4 taonantsika izao no mifampiresaka 4 taona ny fampiresantsika 4 taona no nilazana an'io faminaniana tsy fantatra tsy fatapototra sady tsy mitombona amin'ny loan'io tanteraka sa tsy tanteraka le izy noresahany tao anatin'izany efa vita ny etude dikan'izay ny fanatanterahana sisa no zava-dehibe ho atao lay volanentina nanatanteraka veny tsy nisy sakopaka ambava fotsiny sy mampandredrisa fotsiny lay hoe efa vitanay ny etude zay nge le teninareo dia ho averinay aminareo le izy fanteny toy ny salaka ny tenany ihany no afatony dia ho afatotry ny salaka nataonareo nareo nafatotry ny salaka diso fatotra ianareo dia tonga ary le izy ty ho averin'ny vahoaka malagasy aminareo nge le izy averin'ny vahoaka malagasy any aminareo le teny lazainy ny vavanareo ary tao anatin'izany ihany koa mbola nisy ihany koa ny resaka izay nataonareo ny hoe enina na 9 volana dia ny farana ny délestage 4 taona ny tenenana an'izay ianao zay ny mpitondra 4 taona no nitenenana an'izay fa efatra nisany no nitenenana fa 5 moa zany ny fampanantenana mahakasika an'izay herinaratra zay resaka herinaratra aloha zay ny fampanantenana tsy tanteraka mbola betsaka ny tsy tanteraka fantatsika zany rehetrarehetra zany fa ny 5 ao anatin'izany mahakasika an'izay herinaratra zay dia hoe tsy voaka raha tsy misy vahaolana aiza misy ianao amin'izao atsoatsy ianao dia andray fitenenana mandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana ny filoham-pirenena malagasy ny tiako resahana io tondra teny eo anatin'izany ianao ary mampitarika ny sadaika anao ihany koa zany hoe ilay andraikitra zany betsaka fa ny akon'ny andraikitra tsy misy atratra tsy lavo atsora ny labe ambili tsy lany ny any ambilany takarina dia rehefa mahita anareo ve zany ny firenena eran'izao tontolo izao dia miteny fa hoe mandroso Madagasikara tsy misy délestage amin'ny Madagasikara fa mba jereo nge ny firenena na le firenena izay lazaina fa hoe na iny Madagasikara ireo firenena izay joroan'ny Madagasikara tongotra mba jereo ane mba misy délestage matetika ave ihany mba misy fatapahan'ny herinaratra ave ihany mba misy tsy fahampindramo matetika ave ihany fa milaza amintsika fa raha any amin'ireo firenendehibe ireo no misy iray amin'ireo fatapahan-jiro ireo fatapahan'ny herinaratra ireo na resaka hoe fatapahan'ny rano fisotro madio fotsiny milaza aminareo fa korotana ry ady tsy vita korotana sy ady tsy vita fa eto Madagasikara mahatonga ny vahoaka malagasy izay eritreretanareo nge hoe tsy mitrotra dia ny antony le herim-pamoretana fa ndao andramana fotsiny alaina amin'ny saina tsy miangatra fotsiny hoe esory ny herim-pamoretana dia avelao hiteny ny vahoaka malagasy dia eo nareo manao ny atotanisanareo hoe firy ny nanohana anareo dia firy ireo vahoaka malagasy mijoro mitsirariny amin'ny zavatra ataonareo
nareo zany mametraka foana ny aty amin'ilay hoe mpanohatra izay rehetra milazany tsy fitovi-kevitra dia alaiko sarisary le izy tahaka ny hoe misy olona anankiray ianareo zany tapenana amin'ny masonareo dia mijonjony ianareo dia misy adivory manoloana anareo dia le vahoaka malagasy manaitra anareo sy mitehaka hoe tevana ane io hoe ianao zany Andriamatofoloha mibaby amin'ny Madagasikara tsy maninona fa ianao mibaby amin'ny Madagasikara fa nitrosa rehetra fa nomenao babenay dia izay zany mibaby trosa fa ianao mibaby amin'ny Madagasikara dia mandeha ianao tapina amin'ny masonao zany dia reto mpiara-dalana aminao rehetrarehetra miteny hoe alefa président ianao efa ilatsaka ao akady miaraka amin'ny Madagasikara dia alefa président ozy izy mipanohana anao alefa président ilay vahoaka malagasy ty amin'ny sisiny no miteny hoe atreo ihany ny fetra aza mamindra intsony ianao fa ho any akady ane ianao sy Madagasikara fa mipanohana anao miteny hoe alefa président dia ny farany inona ny zavatra mety iseho ny azo antoka aloha Madagasikara ho alefanareo any akady fa ny faharoa ianao Andriamatofoloha mety tsy ho lasa any akady fa mety misy tanan'ireo mpitony mpiara-dalana aminao hitazona anao dia Madagasikara latsaka any akady zay ilay saritsary misy eto amin'ity firenena misy antsika ity izay ilay zava-misy eto ka noraisina ho mpanohatra ilay manoro hevitra anao ny amin'ny tsy mety sarotra veny miaino ny feon'ny vahoaka ny amin'ny hoe izao no maharary anay ho ny vahoaka dia ity ny vahaolana mitandrify ao anatin'izany nilaza moa ny ministry ny angovo hoe iroso ao anatin'ny resaka hoe fanaovana ny orana artifisialy isika satria hoe tsy ampy ny avon'ny rano dia izay no anisan'ny miteraka an'izao fahatapahan'ny herinaratra izao dia laza ny saina satria voalaza tao anatin'izay no hoe drafitra foezaka aloha izay dia afaka 4 volana zany aorinan'ny orana artifisialy indray ny vahoaka malagasy no midradradratra sy mitaraina vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra lava loatra anie le fampanantenany lava loatra le izy fa raha nyteny ianareo ka tanteraka le izy hoe afaka 7 volana dia ho foana tanteraka ny délestage araka ny lazainao Andriamatofoloha dia ny andro ny vahoaka malagasy ny heritaona ny 2 taona raha andrinay maika moa fa zay resaka hoe 9 sy 7 volana moa tsy andro ny vahoaka malagasy fa ny olana dia maninona ratsorona mihitsy le izy hoe mandritra ny mandahanay dia tena tsy ho voavahanay mihitsy ny olana amin'ny herinaratra dia eo ny vahoaka malagasy mitsara hoe mialahy ianao fa tsy mety aminay intsony mialahy fa tsy mety aminay vahoaka malagasy intsony satria tsy nahavan'ny olana dia iza zany no lazainareo fa mpanohatra eto amin'ity firenena ity iza ny lazaina fa mpanohana zany fa ny vahoaka malagasy dia manohana ny amin'ny hoavin'ny taranany manohana ny Madagasikara satria mbola tany razana honenan'ny taranany Madagasikara fa ianareo mpitondra fanjakana mamotika ny Madagasikara ianareo fa potika Madagasikara dia makaiza ianareo avy eo mizotra makaiza ny lalanareo makaiza ianareo sy ny ankonanareo sy ny taranakareo sy ny mpiara-dalana sy ny mpiara-dia aminareo fa ny mpititany razana ihany miara-maty hatramin'ny farany amin'ny Madagasikara eto miara-maty amin'ny Palestina ho ilay fitenenana dia izay no mahazo ny vahoaka malagasy eto na mpanantenana fa mpanantenana tsy tanteraka maina-kerina masoko da asa raha tambola tadidinao mpitondra fanjakana Andriamatofoloha nisy fandaharana zay tao amin'ny TVM tao hoeny avoloha melohan'ny io zany le fasafasy io dia nanontany ianao an'Andriamatoa mahari-karavalo manana 4 megawaty ny herinaratra ilain'ny malagasy dia inona namaly izy dia inona ilay fihetsikana nataonao tamin'iny fotoana iny somary mpehanao kely ny tapikandronao dia nitodika anakany amin'ny mpijery mpanatrika ianao dia anjara ny vahoaka malagasy indray zany zao no mipeka ny tapikandrony
de mieritreritra de somary misokatra kely ny vava hoe adray mariny ty fampanantenany ty andrimatofoloha ty tsy tateraka amin'izao fotoana izao anjara ny vahoaka malagasy mamerina an'izay fihetsika izay ko raha misy zany tsy fahombiazana de aza ilika makany amin'ny hafa foana fa meteza ihany koa ho tompona andraikitra meteza ho tompona andraikitra fa manà ny amin'ny fiainana oriana manany amin'ny fiainantaranakitsika fa tsisy zavatra azo antenaina ntsony eto Madagasikara satria potika ao anatin'ny mandaray de misy fahampitehana foana isam-bolan'izao mepotika de ho tohizana manda faharoa mbola potika le fanjakana potika le firenena de mbola misy masamylaza fa hoe jamais 203 de mbola tsy ampy anareo ve mifampiteha Madagasikara no mbola ho tediavinareo pitehana fanotelony ihany koa fa nefany moa zany satria efa tao anatin'ny teteza mitatra ianareo zay lava de lava ankehitriny makaiza tenin'ny mpiainotsika teo tamin'ny antso ataroby de misy mihitsy reny hoe maka taty amin'ny klafy ny antoko tsy mitovy hevitra de miara-miasa fa amin'izao reo atoko tsy mitovy hevitra aminareo ny ara-miasa taminareo efa nanipogany satria nahoana tsy zava-dehibe eo aminareo intsony le fiainan'ny vahoaka malagasy de nialy reo antanio daholo reo atoko rehetra ny ara-miasa taminareo de nareo ihany zao ny ao nareo raha teo manao an'le fotom-pisainana hoe vorombola sy voromboangy miala tamy fa tsy avanay de io koa vary aminanana fangaro amin'io io e kabary samy manana fa le fika tsy mitovy zay ane le zavatra misy e ka sarotra ny avoovan'ny olana raha tsy anareo aloha no mijery raha misy ny aminy hoe fidinana teny an-dalambe teny de ny hoe nahazo alalana ve de nandenaka any amin'ny préfecture-na Tananarivo de rehefa tonga any ianao de ny zavatra mety iseho asa mety hoe tonga de anaiky ve ny any hoe mahazo alalana tsara ianareo fa hatreto aloha de hatreo amin'ny volony dorao izy le ankizy milalao hatreo ihany ny azo atolotra de miakatra ny soratra fa tsy misy zay fahalalan'izay de amin'ny fotoana ahoana no fahanrehetra maneho hevitra de iza ny masamijoro ny mpitandro filaminana ve masamijoro fa tsy mbola tapaka ny herinaratra reo masamy teny ve ianareo sa iza ny maka ny ranonareo fa raha maka rano ohatry ny vahoaka malagasy ianareo amin'ny 12 alina hatramin'ny 2 maraina miaritory ny apitso mandeha miasa tsy nasay ianareo na de nanakana fotsiny ary tsy nasay ianareo na de nanampotra ireo mpiray-tanindrazana aminareo ary ho an'ny mpitondra fanjakana isa tokony raha ny aina mazava toy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ianareo tsy nisy ane zao e tadidiko tsara mihitsy voalany kelikely zao fitondrano zao ny 7 tany amin'ny 7 de ny hoe tsy isy an'ilay cortège présidentiel intsony fa de ilahatra anaty embouteillage ny sarababe-mbahoaka aizy zany hatramin'izao moa de indray mandeha fotsiny démonstration de force fa aveo le izy ane tsy niainany e satria ny antony mafy loatra le fitohanan'ny fifamoivozana de tsy zakanareo le izay aloha iverina amin'ny lohan'ny any e de ndao eritreretina raha hoe tahaka ny nahazo an'ireo marary rehetrarehetra teto Madagasikara sy ny ainan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe isaky ny marary ianao tsy manana fahafahana de miainana sy mianoka sy mianona amin'ny hôpitaly-mpanjakana eto na misy fanafody na tsy misy fanafody na misy vola na tsy misy vola de andramone savy any anareo fa inona marimarina fa tsy sanareo tsy say anareo satria fantatrareo loatra ny hoe famonotena ny vahoaka malagasy ny eto miandry fahafatesana sy famonotena ve zany ny vahoaka malagasy sarotra n'olo ilazana hoe tsy fantatrareo ny olanay vahoaka malagasy sarotra ny ilazan'izany raha ohatra tany atokantranonay avy izahay na teny mitambazotra tserasera de hoy ianareo hoe mety nisy nampirisika izahay mety nisy tao anatin'izany mety hoe nisy lainga fa nidina teny an-dalambe nitaraina ny vahoaka malagasy
dikan'izany efa tsy langalangatsony a tsy onontsony a fa tena akoditra le izy ary efa iainana rivotra iainana eo ambany vavorona le izy dikan'izany hoe eo ambany vavoronao le izy tsy afaka hialy ianao satria vao miaina ianao zany de efa tafiditra fatapahan'ny herinaratra de gaga moa tamin'ny maraina teo ny andry amin'ny dimy sasany ohatra ny taraiky loatra le fanapahan-jiro a tokony efo tapaka izy zao raha ny tokony ho izy a fa tsy tapaka e de hay ve zany misy fomba ohatrareny ihany tsy hanapahana azy tao anatin'ireny fempitoana mifaritra vitsivitsy manerina Antananarivo zao de ny hoe sambasamba zanahary mba tsy tapaka ny jironay hay ve zany mety ihany le izy de miandry tairina ve zany ianareo zay vao hanao zavatra mialatsiny a fa ny biby fiompony mila tairina ny biby fiompony mila baiko zay vao miasa fa sika olombelona manatsaina manam-panahy saina vatana fanahy zay no maha-olona atsika fanahy no olona dimy tokony hiasa fa ao anatin'ilay izy rehefa nanomboka namaingenina hoy le fitenin'ny tanora de ny hoe aoranga va ao aingana le olana ay zaingana aloha tambatambazana irina mba tsy androany ihany io fa itoy tam'ireny resaka bareny Madagascar reny fanatanjahanteny fanarana baolina reny vitanareo ny tsy nanapaka ny herinaratra tao anatin'ny ray volana reny a tany amin'ny volana aogositra niditra taty amin'ny voalondohan'ny septambra taty fa eritrereto hoe nandritra ny firy andro 73 andro de esory ao anatin'izay anasory an'izay ray volana maherikely zay zany nisin'ny fatapahan'ny herinaratra ho an'ny seha-pamokarana eto Madagasikara de aiza moa tsika ny tsogidana aiza moa Madagasikara no androso satria izay miteny marina rehetra de tapenam-bava tsy misy firenena afaka ny teny fa mandroso raha tsy misy ny fahalalahana amin'ny teny tsy misy firenena manana fandrosoana izany anaty fotikevitra anankiray sy fijery anankiray tsy ny fijerinao iriry Andriamatofoloa no mampandroso an'i Madagasikara tsy ny fijerin'ny atokonao rery no mampandroso an'i Madagasikara na de ny laza ary ianao hoe tsy kandida natoko aza mandainga ianao fa mbola ao ny TGV ao ny Mapar ao ny Irmar misy karazany firy izy amin'ny endrika maro samihafa fa ny loko de iraisana de ny volomboasary nareo zany fotikevitra anankiray de mijery tsy mahita fa tsy lavaka anankiray fa ny vahoaka malagasy de mahita sampanana maro ao anatin'izany de manaitra nareo olom-boafidy rehetra zay efa nanapina amin'ny masonareo tsy verina teny amin'ny vahoaka fa ny ray androany mialo zao fitondrany zao ane miverina makaizy nareo ivangongo any amin'ny tokantrano mpitondra firenena ve ivangongo any ve nareo miverina eny anivony vahoaka ianareo ary zay nge mahatonga anareo miazakazaka fatratra ao anatina fifidianany mirodana ny mandaha anankiray de miazakazaka ingana mitady toerana aloha menatra tsinona iverina eo amin'ilay vahoaka malagasy iverina toy ny sarababem-bahoaka menatra tafienatra tadidio fa leo miaritra zavatra mangidy sy mafy indrindra fa ny zavatra tsy lahitra indrindra de ny fahafambaraka fa mampisitro belona io hatreto aloha zany raha ny zavatra misy ny fahafambaraka azon'ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetrarehetra de ho hitantsika eo fa mbola ho mafy noho ny misitro belona ny mahazo anareo izay nanala baraka amin'ny fitondram-panjakana manala baraka anie io resaka manampim-bavy io manala baraka anie io fanadiazana sy fanaovana herim-pamoretana io eran'izao tontolo zao aizany misy zany eto Madagasikara ihany mahita an'izany hoe vao misy mijoro ianao vao misy midina eny an-dalambe eny maneho tsy faneho-kevitra maneho faneho-kevitra mahakasika ny tsy mety vokatry ny zavatra ianjadiny teny de ny herim-pamoretana nisy ny fitenena miala Andriamatofoloa fa tsy mahavaha olana de tezitra ianareo de lazaina fa hoe manotoina inona le manotoina manotoina n'inona ny sezanareo ve
sa manotoina fampandrosoana ny Madagasikara. Mila faritana zany rehetrarehetra zany. Ndao tsika vadika ao anatin'ny faingo aorianan'izay tsika mbola atao anatin'ny fandaharana hatrany.